Averiko ihany. Trinité égale 666 égale mariky ny biby ty. Fa atoroko any aminareo, atoroko amle tena trinité enjany nareo ary, fa tsy le trinité fosika teo, tsy le trinité topoina teo, fa trinité enjany. Zao le izy. Amin'ny anaran'ny ray, ny ray any ambony, amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka, za zany. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Yesay, ompenao tsara. Aiza le fanahy masina? Inona le fanahy masina? Le rarandro le rony le fanahy masina. Teorian'izay zay. Teoria kelindray oby kelindray zay. Maninona ny symbole ny Jesosy ny rasta sady lava volo? Androany Pentekote, maloka Pentekote, latsaka amin'ny fanahy masina. Fa inona le fanahy masina ny latsaka? Le rarandro le rony. Teoria. Zay ny tena trinité enjany zay. Ny olombelona no zanahary. Zanak-zanahary na ny olombelona na ny anjely na ny biby sy izay rehetra miforonina. Fa ny olombelona ny angalana kely, ny alina hatramin'ny Satana. Tsika ny zanan-janahary fa tsy Kristy irery zany. Hoe laha tokana, hitanao, diso. Taraiky elahy da mopy raha taraiky anao da pasy. Taraiky anao any amin'ny afo be, aleo avoaka anjasany zibary eto ny tena lavery da averiko ihany ary zany, fezifeziko le izy. No mariky ny biby ty teny amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, zany hoe ny kristianisma. Anisan'ny kristianisma, tsy hoe kristianisma rery, fa raha vao mampirafy an-janahary fotsiny ianao de tonga de taraiky ianao baba eto ambony tany, sy any amin'le fiainana akoatran'izao, le rehefa avy eo le ho avy rehefa atsy ho atsy. Yesay. Ary raha tafiditra ozy ny Coran sy ny Baiboly, fa ny Coran ty citeko indray mitoraka ty, raha tafiditra ao anaty vody mpanjaitra ny rameva, de ho tafiditra any amin'ny tena paradisa, izay mampirafy an'Andriamanitra. Zay mampirafy an'Andriamanitra de tsotra, ohatran'ny mampirafy ny lehilahy ihany. Tsy azo atao ny mampirafy ny lehilahy. Ny vehivavy ny azo ampirafisina. Fa mampirafy lehilahy zany satanika zany, tompo ary diabolika zany, ary bordelika zany, tsy abrahamika zany. Tsy haiko hoe misy lehilahy manaiky ampirafisa ny vadiny ve aloha? Ary io mihitsy le mahasalama ahy, ary io mihitsy ary mahatonga anahy mbola tsy manambady. Fady tanteraka amin'ny maha olombelona sy maha lehilahy ahako noho hoe vehivavy ka mampirafy ahy na ao an'eritreritra fotsiny ary. Nefa tsy maintsy misy zay, ao an'eritreritra. Bon, ompenao. De ohatran'ny lehilahy zanahary tsy azo ampirafisina izy. Zay ny fahotana mahafaty toko, fahotana tsy mamono olona, tsy mangalatra, tsy mangala-badin'olona, tsy riritra vadin'olona. Fahotana zany ary mahafaty, fa rehefa mibebaka ianao de azo fafana zany. Azonao? Fa ny fahotana tsy afaka mandrakizay de ny fampirafisana anjainahary, ny lanitra sy ny tany, izay tokana, tsy niteraka ary tsy nateraka. Zay ny fahotana mahafaty. Ho voahozana ny fiainanao sy ny fanananao ary ny hoavinao raha vao miditra am'izay tantara zay. Nefa zay le fiangonana misy eto an-tanàna am'izao ka zagaka
raha mirifarifa amin'ny tany Madagasikara. Satria efa niala teto Zanahary ary niala teto Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Rehefa nampidirina teto ny fampirafesana an'Andriamanitra na kristianisma io, na le filaza hoe Andriamanitra sy ny razana io. Ny razana razana, ny razana enjana, ny ray aman-dreny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny enjana, fa rehefa ray aman-dreny koa no adala, rehefa ny razana koa no adala dia adidy no manitsy. Ny razako tiako fa za tsy mivavaka amin'ny razako, hoe razako apio ary razako taio sanatria ny vavana dinon'ny lela. Diso zany. Satria ny voninahitra rehetrarehetra dia ho an'ny Zanahary irery ihany. Zanahary io taio Zanahary io vonjeo zay no izy. Jesosy vonjeo Jesosy taio diso. Maria vonjeo Maria taio diso. Dada taio, neny taio vonjeo diso. Vola zay ivavahanao rehetrarehetra akoatra ny Zanahary dia fahotana mahafaty. Associationnisme ny terme teknika na associateur. Hitanao zay? Associationnisme ny ataonao, délit d'associationnisme, associateur ianao zavatra faty. Ny Coran no anina amin'izany. Ny Coran no mamelabelatra an'izany zavatra resahako rehetrarehetra zany. Fototra ifiteran'ny Coran zany, fitoran'ny Coran zany lazaiko anareo zany. Associationnisme, associateur. Concept coranique zany fa concept abrahamique. Zany le enjehan'ny kristianina sy enjehan'ny jiosy zany filozofia zany. Tsy haiko hoe tsy nendry lerony ve tsotra zany, fa manamafy nendry lerony zany. Manamafy nendry lerony zany. Fa maninona ny tsy ekendry lerony, tsy divandry lerony. Maninona ny Coran lavindry lerony, fa tsisy boky enjana nendry lerony, fa ny Coran koa tonga dia adala be koa ny tena valeur ny painina fa tsy azo atao tsinontsinona zany. Dia ohatrohatran'izay le koziko teo. Ka raha mbola associateur ianao, raha mbola associateur amin'ny firenenao, tsy miaraka aminao zany Zanaharin'Andriamanitra sy ny tany. Devoly io miaraka aminao io. Fa tsy Zanaharin'ny lanitra sy ny tany sanatria izay tsy azo ampirafesina, izay tokana, tsy niteraka ary tsy nateraka ary tsy misy mitoa azy. Famaritana zany définition zany. Namontsika tsy hoe domaine de définition fa rehefa teny eo amin'le ty ilainan'le domaine de définition to tsy sitinareo trinité avadikareo unicité. Atra unicité avadikareo trinité. Ny ray avadikareo zanaka, ny zanaka avadikareo ray. Ny olombelona avadikareo Zanahary, ny Zanahary avadikareo olombelona. Nahary afangaronareo aminao arina. Domaine de définition. Ary domaine de définition n'inona domaine de définition? Zay farak'izay ilaina eto ambonin'ny tany ary voalohany indrindra tokony atsaina eto ambonin'ny tany raha mpino marina ianareo. Zay fotsiny angena atao hoe Islam dia zay fotsiny atao hoe Coran dia zay fotsiny le fivavahany. Point barre tsisy ankoatr'izay. Zay no naverin'i Mohamado. Satria ohatra ny adinodino le izy mantsy taty arindrina ny fahafatesan'i Kristy. Nasandratra le rono Andriamanitra amin'izay marisy Jesoa. Apetrany teo anilan'Andriamanitra. Hitanao le satanisme direct, satanisme direct. Aleo lavitra ary. Aleo lavitra ary tena hoe manao ody gasy, manao mazinoara, tonga dia mivavaka direct amin'ny satana sy Lucifera, ny jiny sy ny tsy fantatro intsony, ny angatra sy ny matoto, fanahy sy ny tsy fantatro intsony. Fa raha ratsiny ianao mety mbo manjavona, mety mbo tsy haiko. Zay le fiangonana zany, tena fijeriko azy. Ka hono ary zareo, mbola fanatika amin'le fiangonana ihany ianareo rehefa teneniko an'izany zavatra izany. Ka andeha